dimy amby roapolo taona kosa izao no nampitandrina any Roger Randriamin'Satamivady eo anivon'ny fiangonana FJKM Ambomamoro izy mivady ireto no nanao izay asa izay androany ary sy mbola hitohy amin'ny alahady ho avy izao dia isin'ny fanampavahana lehibe entina anamarihana indrindra ny ivony izay jobily fa dimy amby roapolo taona hanitindremany izay Ravakarandramanala sy Stéphane Zafmandimbiany no mitondra izay vaovao zay. Dimy amby roapolo taona amin'ity taona ity ny nanaovan'ny mpitandrina Roger Randriamin'Satamivady ny asa fanomponan'Andriamanitra teo amin'ny sahan'ny fiangonana FJKM ka izao no marihana tamin'ny alalan'ny fampivavahana izao ny ivony fankalazana ny jobily volafotsy androany. 7 taona kosa no niarahan'ny asa tamin'ny fiangonana FJKM Ambomamoro izay mbola misy azy amin'izao fotoan'izao. Nisy moa ny komitan'ny jobily natsangana isahana ny hetsika rehetra tafiditra ao anatin'izao fankalazana izao. Fampitondrana eo amin'ny sahan'ny FJKM mihitsy zany hoe rehefa nahavita ny asa fanompona teo amina mpitandrina nandrisany 5 amby roapolo taona dia ankalazaina satria raha maha olombelona fotsiny zany zany olona 5 amby roapolo taona zany efa olona hoe manany mahisy azy ary ny eo amin'ny mpitandrina zany dia efa be dia be ny zavatra vitany teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara n'Andriamanitra. Teny faneva amin'ity fankalazana ity hoe nefa tsy ataoko zavatra ny haiko mba ahavita ny alehako dia ny fanompona izay niraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara filazantsara ary ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitsongaina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20:4. Ny ivon'ny fankalazana androany moa dia niarahana tamin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ny fampivavahana ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao kosa dia iarahana amin'ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana eto anivon'ny FJKM Ambomamoro.